Niasa fanompony Paoly tao Korinto. Zay no amaranantsika ny herinandro fiarahana tamin'izao fanombohana ny Korintiana voalohany sy ny Korintiana faharoa izao. Faly miarahaba anao indray, tafahoana soamatsara amin'ity zoma ity, fahatelo volana Jolay taona 2024 mandeha ny fotoana. Miarahaba anao sy ny ankonanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny fiadanan'ny Tompo sy ny fahasoavany anie ho aminao lalandava ka mba hitondra soa sy fitahinao anao an'izao fiarahana izao. Iaraka hivavaka resika ankehitriny. Ray malalo. Misaotra anao indray izay noho izao fotoana omenao anay izao fa anay miaraka mianatra mandinika ny teninao. Mamela ny helokay sy ny tsy fantanterahana rehetra. Raha andinika ny teninao ary izay ankehitriny dia ampitoery ho tena tanay indray le fanahy fahazavana. Dia ny fanaina masina izay fanapahana tenainao fa omenao anay ka hitarika anay ho amin'ny marina rehetra. Dia izany no tononay sy angatanay anaran'i Jesosy. Amen. Rehy mpiara-midinika namana ny andinina tao tadina no anombohantsika ny fiarahana dia ny asan'ny apôstôly toko fahavalamen'ny folo andinina fahasivy sy andinina fahafolo. Mino fa mandeha tsara ao ambavanao ilay teny. Ary ny Tompo niteny tamin'i Paoly tamin'ny fahitana ny alaka nanao hoe aza matahotra fa mitenena ihany ka aza mangina fa izaho momba anao. Ary tsisy olona hiazona hanisy ratsy anao fa manana olona maro amin'ity tanàna ity aho. Raha nianatra ny ten'Andriamanitra sika tamin'ity herinandro ity ny bokin'ny Korintiana voalohany amin'ny lesona voalohany izay asa fanompoana ataon'i Paoly tany Korinto dia nahitatsika efa nandalo zavatsarotra izy. Resy lahatra izy aloha fa apôstôlin'i Jesosy ary Andriamanitra mihitsy no niantso azy no nisitrapon'Andriamanitra. Niatrika toe-javatra sarotra nefa izy. Nisy nanohatra azy tsy manaiky azy ho apôstôly. Nisy nanaratsy azy kanefa dia nanao ny azy izy ary nisy vokany ny asa nataon'i Paoly satria maro ireo jiosy, maro ireo mpanapaka atao amin'ny sinagoga, maro ireo Korintiana no nino ka natao batisana no tena ho an'ny Tompo. Tena resy lahatra Paoly fa tena mpitory ny filazantsara izy. Io ity misionera anglisy anankiray natsoina hoe William Carey nanao hoe manamboatra kiraro no asa fivelomako. Kanefa ny tena asany dia ny mambabo fanahy. Tahaka izany koa Paoly. Ny asan'i Paoly dia mpanao lay. Zay ny tena fiveloman'i Paoly. Mpanao lay izy. Kanefa rehefa tena jerena ny tena asan'i Paoly dia ny mambabo fanahy ho an'Andriamanitra. Niatrika olana izy teo amin'ny fiangonana. Namaly zany izy. Nanoratra taratasy. Fa zavatra nafinaritra dia izao. Tsy adinon'i Paoly le hafatra lehibe. Ny hafatra lehibe izay nambaran'i Paoly dia Jesosy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. Hoy ity mpanoratra kristianina anankiray ataony hoe Ellen White, izao no fanambarana izay nosoratany hoy izy eo amin'ny fahavolombelona mahery manao hoe nampiasa fomba hafa noho izay mampiavaka ny asany tany atena ny apôstôly rehefa nitoro ny filazantsara tany Korinto. Tapa-kevitra hanafoana ny fonjan-kevitra sy ny ady-hevitra izy. Be ny ady-hevitra. Be ny fonjan-kevitra izay niheverina jerena tamin'izany fotoana izany. Fa tapa-kevitra izy fa hanafoana izany. Fa inona ny tena nitoriany? Izao no voalaza amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa any andininy faharoa. Hoy izy hoe fa ninia tsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho. Afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. Betsaka ny ady-hevitra. Fa ho an'i Paoly, ny tena ady-hevitra ny fantohany sainy dia ny amin'ny Jesosy Kristy indrindra izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Fantatsika tsara. Fa noho ny fitiavany asy anao, noho ny fitiavany izao tontolo izao, dia nanaiky Jesosy ombohana teo amin'ny hazo fijaliana. Io no tena nitorian'i Paoly.
nazo lazaina zany efa fa nahita fombiazana dia nisalasala ihany izy sao dia tsy fahendrena manandra na manorina fiangonana amin'ireo fitaovana nisy tao. No heveriny Paoly mantsy fa tsara loatra ny iasana tao Korinto dia nisy fotoana izay natapa-kevitra azy niverina niala tao Korinto. Kanefa zao zatra nisy raha nananadrafitra hiala tao amin'ity tanàna ity i Paoly dia niseho tamin'ny fahitana Andriamanitra. Io ilay andinina tao taty niverena antsika indray ilay izy manao hoe aza matahotra. Asan'ny apôstôly toko 7 manomboka ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 10. Ary ny tompo niseho tamin'ny Paoly tamin'ny alina ka nanao hoe aza matahotra fa mitenena ihany. Hitantsika tsara zany fa saika kivy Paoly araka ny lesona andrasantsika fa ny tompo miteny tamin'ny manao hoe aza matahotra fa mitenena ihany, aza mangina. Dia ahoana ny toy ny ery ambany ery amin'ny 10 fa manana olona maro amin'ity tanàna ity aho baiko. Nijanonan'ny Paoly tao Korinto izany baiko izany ary dia niraisin'ny Paoly izany. Inona ny vokany? Nanjary fiangonana lehibe teo ambany fanevan'i Kristy ny fiangonana tao Korinto. Ary voalaza fa niasa nandritra ny herintaona sy enim-bonana tao Korinto ny apôstôly Paoly ary dia natao foibe iaingainy ny asa rehetra tao fitorian'ny filazantsara ho an'ny Paoly ny fiangonana tany Korinto satria fiangonana maromaro no tafatsanga tamin'izany fotoana izany. Ary mpiara-midinika namana, rehefa nitombo ny fiangonana dia tsy araka Paoly intsony ny mamangina izy iny. Ka ny fahabangana teraka izay tsy fahatongovan'ny Paoly izay dia nofenony tamin'ny fifandraisana ara-taratasy dia nanoratra taratasy mafonja ho an'ireo mambra ny fiangonan'ny Paoly. Ary mahafinaritra ny hafatra izay nosoratan'ny Paoly dia niraisin'ireo mambra ny fiangonana ho tena tenin'Andriamanitra izany. Ry mpiara-midinika namana, manana ny fomba fiasa amin'ny mandrakariva eo anivon'ny fiangonana Andriamanitra, manana ny fomba fiasany eo am-panompony Andriamanitra mba ahafahana mitory ny filazantsara. Amin'izao fotoana izao ny tambazotra serasera ny fitaovana ahafahantsika manatanteraka izany solon'ny taratasy izany. Azonao atao ny mampiasa an'izany mba ahafahana mampahery ny fiangonana, mampahery ny mambra tsirairay avy, indrindrandrindra ataontsika kivy natratra ny olona, anjarantsika mpitondra fivavahana ny mampahery izy ireny amin'ny alalan'ny fifandraisana aminy. Tsy tapaka tahaka an'izay nataon'ny Paoly satria izao manana olona maro amin'ity tanàna ity Andriamanitra. Manana olona maro eto Madagasikara Andriamanitra. Anjaranao ny manatanteraka mitory ny filazantsara amin'ny olona rehetra. Ombanao any Andriamanitra, misaotra anao tamin'ny faharetana ndritra izay herinandro niarahana izay ivavakantsika tompoko. Andriamanitra, misaotra anao indrindra izahay noho ny faharetanay tsirairay avy. Tsy androany ihany fa nandritra ny fotoana lasa rehetra dia nasehonay izany faharetana izany. Matoky izahay fa ho tanterahinao amin'ny tsirairay avy izay mahatratra amin'ny farany ho vonjena. Misaotra Tompo, tamin'ny lesona niarahana nandinika tamin'ity androany ity, ampio izahay mba hizara ny teninao satria manana olona maro amin'ny toerana maro samihafa ianao. Dia mitahy ary ny mpiara-midinika rehetra, mitahy ny fiainanay, ny fivelomanay, ny fahasalamana, ny asa aman-draharaha, ny fianarana izay mahakasika anay dia apetraka eo am-pelantananao izy ireny. Ataovy resy lahatra izahay fa manana Andriamanitra tia sy mamonjy anay. Dia tononona sy angatanay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.